fanaran-dalàna hita na ny fitoriana hatao mahakasika izay fandikan-dalàna ny tranga tamin'ny fampelezan-kevitra sy tamin'ny andro ny fifidianana dia manomboka androany alakamisy fa 7 ny volana novambra no azo apetraka ny fitoriana ka mandra-pahatonga ny fotoana hamoahany senia ny vokatra vonjomaika. Zay zany amin'iny fitoriana mahakasika ny voka-pifidianana kosa dia manomboka ny ampitsony hamoahany seni ny voka-pifidianana vonjomaika ka mandra-ampivoaka ny vokatra ofisialy avoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Ny mpifidy rehetra zay voasoratra anarana amin'ny lisy mpifidianana ka nandatsa bato zay no afaka mitory. Ny mpifidy anaty lisy mpifidianana zay nandatsa bato zay ny afaka mitory ary ny kandida, ny délégué-ny kandida, ny mpanaramaso ny fifidianana, ny olo-mpanjakana, tompona raiky mpanjakana rehetra ireo dia afaka mitory ihany koa. Ilay lisy mpifidianana zay nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavim-bahoaka zany no lisy mpifidianana nampiasaina tamin'ny fifidianana communal ty dia tsy tokony nisy zany tsy tokony misy zany hoe olona zay nifidy tamin'ny fifidianana solombavim-bahoaka nefa dia tsy afaka mifidy tamin'ny fifidianana communal.